Manolotra ny arahaba tompoko. Ny varatra aza malefaka no maritra ny toetry ny andro araka izany dia mety hitoetra eo hatrany ny orana aty amin'ny morotsiraka mifatry Sava Analanjorofo ary mety hitatra hatrany Toamasina. Raha mahakasika ny maripana indray dia mety mbola atsapa antsika hatrany aloha ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoantany fatombanana isy fiakarany kosa ny maripana ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy. Izany hoe manantena andro mafana indray zany aloha isika. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny Antsipriany dia azorana malefaka ny morotsiraka mifatry Sava Analanjorofo ary mety hitatra hatrany Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko fa mety Sava ihany zay rehefa misandratr'andro ho an'ilany atsinana mifatry Sofia aloatra mangoro atsinanana vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingabe masoandro. Raha ny tolakandro dia mety mbola eo foana aloha ny orana aty amin'ny morotsiraka mifatry Sava sy Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty aloatra mangoro atsinanana vatovavy ary fitovinany mifatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany manodidina ny Nosy sy Sambrano. Raha ny maripana indray manodidina eo amin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany andrefana sy mifatra avaratra andrefan'ny Madagasikara. 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny fatra anatiny. Morotsiraka atsinanana dia manodidina eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary dia saika miamaina manerana ny faritra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza mety andrahona arahana orana malefaka ihany indraindray ny aty amin'ny fatry Sava sy Analanjorofo. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny amin'ny manodidina ny Nosy sy Sambrano io moa dia saika mitoetra eo hatrany. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana firy raha noharina ny alahady fa tafakatra 420 ka hatramin'ny 420 degré eo foana ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, 430 degré kosa ny amin'ny atitany andrefana sy mifatra avaratra andrefana, eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 30 degré ny any amin'iny morotsiraka atsinana Madagasikara eny. Amin'ny ankapobeny dia saika ianko ao anatin'ny hafanana zany manerana ny Nosy iray manontolo. Raha ny vinany toetry ny andro ny talata ary no amarana antsika azy dia mety mbola azorana ny aty amin'ny morotsiraka mifatry Sava sy Analanjorofo atombanana ianko atanteraka ao anatin'ny masoandro mibalika kosa manerana ny fatra hafa aorian'ny zavona na zavotany voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo mety hitatra hatrany avatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao kosa dia miandrandra orana indray ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Nosy iny zany hoe morotsiraka mifatra Androya sy Anosy indrindra amin'ny talatalina mitoy izay amin'ny alarobia ho avy izao. Raha ny vinany maripana tsy misy fiovana firy fa afana hatrany manerana ny Madagasikara manodidina eo amin'ny 4-30 degré eo foana ny maripana ambony indrindra any Aberoro, Miandrovazo, Malaimbandy, Mahevatanana, Mahajanga ary Antsohihy. 20 na 17 degré kosa ho an'ny afovoantany iray manontolo. Morotsiraka atsinanana tsy misy fiovana firy fa eo anelanelan'ny 20 na 17 ka hatramin'ny 30 degré. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.